Miaraba tompoko. Amin'izao fotoana andraisam-pitenenana izao dia mitokana ny birao vaovaon'ny Bianco eto Fianaratsoa isika. Noho ny andraikitra manandrify amin'izany dia solom-pandraisana anjara no atao amin'ny alalan'ny fampiasana an'itony fitaovan-tserasera ampitain-davitra itony. Ho fandraisana anjara amin'ny fankalazana ny andro afrikanina momba ny ady amin'ny kolokolo dia nanomana lobary endasy mikasika ny lohahevitra iompanan'ny fankalazana io ny Bianco ny asabotsy ho avy izao, izay anasana ireo herivelona rehetra eto Fianaratsoa. Ny tenin'Indray-mbava tia kambara ary raha atao bangy tokana dia anasongadinana ny anjara andraikitry ny Bianco manoloana ny sehatra tsy miankina eo amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ny voalohany dia ny fanjohiana ny fiantraikan'ny asa fanentanana izay efa natao teny anivon'ny vovonan'ny mpandraharaha Ratiokarena, izay mitondra makany amin'ny faharesena lahatra anao fandraharahana madio sy hanaja ny sotoavina mifandraika amin'izany. Ny faharoa dia ny fitohizan'ny asa fisorohana izay entina mametraka ny arika rehetra mba hipetrahan'ny fanajana ireo fenitra mampangarahara ny tontolon'ny fandraharahana eto Madagasikara. Satria mantsy tranga roa no hita taratra amin'ny alalan'ny fitaranana voaray. Ny voalohany amin'izany dia ny fisitrahan'ny mpandraharaha sasany tombontsoa tsy ara-drariny eo amin'ny fahazoana ny tsenam-bary-mpanjakana. Ny faharoa dia ny fisitrahan'ireo mpandraharaha sasatsasany ihany koa tombontsoa avy amin'ny fanafoanana na fanalefahan-ketra tsy mifanaraka amin'ny lalàna. Ireo tranga roa ireo dia mamparisarisa ny fandraharahana eto Madagasikara satria miteraka fitanilana eo amin'ny samy mpisehatra. Io ilay antsoina hoe concurrence déloyale, ka nahatonga ny tompon'andraikitra ao anatin'ny vovonan'ny mpandraharaha nitady fiaraha-miasa sy tantsoroky ny birao. Ekeny, fa tsy efa nirery ny fametrahana ny fepetra fanadiovana ny tontolon'ny fandraharahana. Tsy azo lavina ihany koa ny tsy maintsy ampanjariana ny fampitompona ny ady amin'ny kolikoly ao anatin'ny sehatra tsy miankina. Ireo rehetra ireo dia mitarika antsika ho any amin'ny fampanajana ny fenitra ny mifehy ny fandraharahana eto Madagasikara, ilay antsointsika hoe code d'éthique des affaires. Eo amin'ny fisorohana ary dia ompana amin'ny fanamafisana ny tandroasina mifehy ny fandraharahana madio, ny tantsoroka omena mba hazava amin'ny tsipidalao. Mbia ohatsaina avy hatrany ny sehatra tena tsy maintsy atao vaindondra raha amin'izany dia ny tsenam-bary-mpanjakana indrindra fa ireo sehatra izay mikasika ny asa vaventy sy ny fitrandrahana ny otrikareena hiavahan'ny firenena malagasy toy ny arena kibon'ny tany, ny ala ary ny joma. Ny Bianco dia tsy hitaretana mipaka amin'ny anjara manandrify azy, amafisina ny fampahombiazana ny fomba fiasa mampanao, ilay antsoina hoe mode opératoire faire eny anivon'ny sampanasa mifandray andavanandro amin'ny mpandraharaha ara-toe-karena, tahaka ny fahatseranana, ny hetra, ny sampandraharaha isaky ny ministera misahana ny tsenam-bary-mpanjakana. Ampatsivony etony fa ny fanambarana politika izay ny faneken'ny tompon'andraiky mpanjakana ambony maneran-tany tany New York tamin'ny fiandohan'ny volana meteo, izay tsy maintsy anaovana vaindon-draharaha ny tantsoroka omena ny mpandraharaha ara-toe-karena ho fiatohana ny fampajariana sy ny fampitompona ny ady amin'ny kolikoly eto amin'ny tany sy ny firenena. Ifanentana ary sika mba ho toa izany fanahy izany. Mankasitraka tompoko.